Ny anisan'ny tena hoe antony lehibe voalohany dia ny araky ny resan'ny namana teo ihany hoe amin'izao fotoana izao efa ao anatin'le monde ny fifidianana antsika teo voaikaikana teo dia mba tiana ho fatarana hoe manahoana fomba fijeren'ny ankizy mbola any amin'ny fanabeazana fotrany ny atao hoe fifidianana izany, nahoana ny ainany zareo an'izany hoe fifidianana izany, dia eo le hoe ny antony koa hoe mba ahafahanay moa zany mijery hoe tokony misy ve ny fanabeazana na mety hoe fitaizana na mety hoe fifampizarana ho ataonay any amin'ilay fianarana avy eo par rapport amin'ny resaka zay l'éducation citoyenne resahana namana teo hoe tokony misy ve ny mety hoe mba hifampizarana miaraka amin'ny mpampianatra avy eo hoe ohatran'izao ny fahitan'ny ankizy atao am-pianarana ireo ahoana ny mety afaka hanatsarana azy zany satria aina lehibe ho an'ny firenena ohatran'ny Madagasikara mandala ny demokrasia resaka fifidianana zay. Resy lahatra zay fa azo ampiarina ary tena tokony ampiarina mihitsy satria araka ny lazaiko teo hoe tena hain-dehibe ilay izy ary safidy raha ohatra ka ataotao fahatany ataotao tontolo izy dia tena ny firenena mihitsy no manjary tsy haiko nazahoana tiako tenenina tena hoe misy antony ary misy dikany lehibe zany hoe fifidianana zany ho an'ny firenena toa ny Madagasikara izay mandala ny demokrasia.